eo amin'izay taranja basket izay hatrany dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma maraina teo ny fanatsarana ny kianjana tsara ray Ambohimanarina. Izany dia tafiditra amin'ilay tetikasa erahan'ny Fédération Malagasy ny taranja basket sy ny FIBA Afrique ampitondraina ny anarana IBF na ny International Basket Foundation. Nanomboka ny taona 2014 dia nametraka ny tetikasa IBF na ny International Basket Foundation na ny Fédération Malagasy ny taranja basket. Tetikasa izay nierahany tamin'ny FIBA Afrique ary natao hanoanana ara-tsosialy sy ara-panatanjahantena ireo ankizy sahirana. Ratovin'ireo ankizy ninanoka ny tetikasa IBF arak'izany ny fampianarana ny taranja basketball, ny fanoanana azy ireo amin'ny fianarana ataony an-tsekoly, ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana. Ny taona 2017 dia notokanana ny fanatsarana ny kianja basketball TTC 67 hektara teny amin'ny CEG izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa IBF hatrany. Manarak'izay ny volana janoary 2017 dia nisy ny fangatahany mpitatana ny EPP sy ny CEG Antsararay Ambohimanarina amin'ny hatsarana koa ny kianja filalaovana basket eo toerana. Samy matsapa avokoa mantsy na ny tompon'andraikitry ny sekoly na ireo tompon'andraikitry eny anivon'ny komina sy ny fokotany fa maro ny ankizy manantalenta eny amin'ny faritra Ambohimanarina ka rariny indrindra raha omena foto-drafitrasa ahafahan'izy ireo mivoatra. Ny zoma maraina teo ary dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy izany fanatsarana ny kianjana Tsararay Ambohimanarina izany. Tetikasa izay niarahan'ny herivelona rehetra ny Ambohimanarina ny entana sy ny FMBB ary ny masovoan'ny Allemagne eto Madagasikara. Travaux de réhabilitation du terrain Tsararay avec l'appui de l'ambassade d'Allemagne d'Antananarivo et de la fondation de la FIBA IBF, inauguré par M. Roberto Ting, ministre de la Jeunesse et des Sports. Fantatra fa mitetina 220 tapitrisa ariary ny fandaniana tamin'ny fanamboarana ka ny 30 tapitrisa ariary dia avy amin'ny masovoan'ny Allemagne. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny filohan'ny FMBB, ny solitena ministera fanatanjahantena, ny solitena FIBA Afrika dia samy nilaza izy ireo fa hosokafana amin'ny tanora mpanao basket rehetra tsy akanavaka ny kianja. Mangataka kosa nefa izy ireo ny ametrahana voamera manokana isahana ny fanaraha-maso sy ny figojagojana ny foto-drafitrasa. Tesakilan'izay dia nangataka ny ametrahana gradins tribune eny toerana ny sefokotany sy ny talehan'ny sekoly. Taorian'ny fitokanana moa dia nisy ny lalao fampisehoana ny katrohan'ny ankizy beazina ao amin'ny IBF Tsararay sy ny CEG 67 hektara. Teo ihany koa ny fanolorana ankizy skolaira sy fitaovana isan-karazany hoentin'izy ireo mifantoka amin'ny taranja basket. Teo am-pamaranana dia nilaza Jean-Michel Ramarson filohan'ny FMBB fa hifarana amin'ity taona 2017 ity ny tetikasa IBF. Mbola mangataka ny hanohizana izany amin'ny FIBA Afrique na ametrahana tetikasa vaovao anefa ny FMBB amin'izao fotoana izao. Alors